Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola mankasitraka anareo mandrakariva ry tanora namagna ao agnatin'ny génération Macarios amin'izao fandaharagna faramparany iarantsika amin'ny archevêque ho fagnomanantsika ny récollection zay atao ambilobe ho fagnomanagna ny JMJ MADA 8 pèlerinage zay ataontsika agny fianarantsio. Kasitragny anareo magnaraka ity fandaharagna ity. Anio ary ny fizaragna fahasivy no sady farany amin'izegny fandaharagna iarantsika amin'ny archevêque zegny amin'izao fagnomanagna dia ataontsika zao ka dia nangavy anareo hagnaraka hatramin'ny farany ary ifikitra mandrakariva amin'izay fampianaragna atao eto. Tandrignesa finaritra ry tanora zandry malala zanaka malala isika mpiaradia amin'izao fivahinina masina pèlerinage amakivaky any Madagasikara ka ahatonga asika amakivaky ny fosika manontoro ihany koa ka ahatonga asika ho génération Macarios tanora missionnaire ny fanantenana hitondra aimbo vaovao ho Pentecote vaovao dia mamaraparana ny afatra aminareo sy ny fampianarana aminareo ao dia alohan'izay nefa de fantaro fa sy hoe ho anjely isika rehefa izao Pentecote vaovao zao sy hoe tonga de ho lasa olo-masina isika fantaro fa mifangaroaro ao am-posika ao izay ny sara sy ny rasy mifangaro ao amin'ny fiainansika ao zay ary sy hoe de ahita isan'andro an'Andriamanitra tahakan'ireo anjely sy tahakan'ireo olo-masina isika fa sy maintsy ady sady dia ny fiainana ho isika ka sy hoe izao dia ataosika izao fivahinina masina izao no farany ka ho lasa olo-masina sy anjely zay moa ny faniriana zay kanefa aoka koa ho realista isika ka eto mpamaranana dia sady mampirisika anareo ao no mananatra anareo irosy lalindalina koa amin'izay hoe ady sady dia zay satria mifangaroaro eo amin'ny fiainansika ny tsara sy ny rasy ka ao anatin'izany no andavorariny Andriamanitra ansika ary indrindra oka sy anonofy isika fa eo anivosika mandrakariva Andriamanitra ary dia mizara aminsika ny soa sy ny sara mandrakariva eo amin'ny fiainansika izy mba hahatonga sika tokoa ho zanak'Andriamanitra ary dia eto mpamarananao no sady manasa sika ary andinika ity tenin'Andriamanitra dia ny evanjely ao amin'ny Matio toko 7:10 andininy 4:30 ka hatramin'ny 3:70 hoe no isika ary izay efa makina an'izay evanjely zay
tamin'izay no nefa nampodiny vahoaka izy soa dia manody ary nanontany azy ny mpianana la hoe lazao anay ary ny hevitra ny fanoharana ny amin'ny aidrasy ary namaly izy ka nilaza tamin'izy ireo hoe ny mpamafy ny voasara dia ny zanak'olona ny tanimbary dia izao tontolo izao ny voasara dia ny zanaky ny fanjakana ny aidrasy dia zanak'ilay rasy ny fahavalo izay namafy azy dia ny demony ny taompizizana dia ny fahataperan'izao tontolo izao ary ny mpiziza dia ny anjely tahaka ny anangonana ny aidrasy sy andorana azy amin'ny afo no atao rambia amin'ny fahataperan'izao tontolo izao aniraka ny anjely ny zanak'olona ary reo dia anangona sy amoaka ny mpanafitoina sy ny mpanao rasy rehetra hiala amin'ny fanjakany ka nipy azy ireo ao memy rehetra any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify amin'izany kosa ny olomarina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ray aoka iaino izay manasofina ianona izay tokoa ary ny tiako amaranana ny afatra aza dia manonofo koa ary sika fa dia hoe lasa anjely araka ny voalaza teo fa mifangaroaro ny fiainansika ary sarovo fa miodiody eo amin'sika mandrakariva ny demony sy hoe izy ny tompo-teny farany sy hoe izy no manenika ny fiainansika satria rasy ny fiainansika satria mpanota isika fa taro koa fa olombelona zanak'Andriamanitra isika aza manonofo koa nefa sika hoe sy misy zany rasy zany satria efa tonga zanak'Andriamanitra sy mety zany io no mahatonga milaza amintsika matetika hoe raha milaza isika fa tena sy lasa isony fa demony dia lasaka amin'ny zavatra rasy sika ary sy ho avitra intsony tahaka ny Jodasy raha milaza koa isika fa hoe teo anjely ka mitady ny fahalavorariana mandrakariva dia sy ho tafavoaka sy ho tafitana ovinanao vinsika fa araka io fanoharana sy ny fanazavan'i Jesosy io dia mifangaro ao am-posika ao ny sara sy ny rasy fa ny anjarasika dia atoko mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra ary izay ny ilana ny sakramenta ny fampihavanana sy hoe atao kilalao sanatria fa atokisasika fa famindrapon'Andriamanitra no ahafahantsika manatanteraka ny fiainansika sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ka raha andeha ary sika amin'izao fivahiniana masina izao dia aoka ataosika ololaharana izay afatra napetratsika izay ary aoka apetraka sika mandrakariva ho fototra ary loharano ny famindrapon'Andriamanitra ary indrindraindrindra moa hihiditra amin'ny jobily ny famindrapon'Andriamanitra isika koa avozon'Andriamanitra ny vosika raha sanatria lavo amin'ny fahotanitsika dia fataro fa manarina sika Andriamanitra ary manarina sika ho sarasara koa hatrany ary dia izay no anantenaisika ary amin'izao pelerinage ataosika izao sy anareo irery no manao izao pelerinage izao fa ny diocese manontoro ka hitondra fiavozana hitondra aim-baovao ho asika tokoa ny izao pelerinage izao ka misodrano anareo ny tenako ho tody soa mantsara ho sara mandroso ho sara miverina ka indrindra ho génération makarios ary ho missionnaire ny fanantenana ny isika rehetra rehefa tafaverina eto amin'ny diocese efa tafaverina eo anivon'ny eglizy ny evisika sirairay avy rehefa tafaverina eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ka hampanjaka izay rehetra ny tovozisika tany ka hitondra aim-baovao ho pentecote vaovao ho asika tokoa aoka tanteraka izany amen ary dia misodrano anareo ary aho soavadie Zai mati utandana, sizai mazavafu. Wafadai akacha, kalbu itamalaza.
madiufu fanaia mabatana Fatsimurani miadia mifakampana Imisakana Salutani lalana yansuana walai Lalani fityakana lalana milai Amyusai tanura patiana kaminao Sambache na maubao Ana ifakatia Aumejikanani Ni manjakizai Aumejikanani Ni manjakizai Sambatia Zalmadiu Amifuba Pia Nusikizeri Fanifyananana Kimi Salutani lalana yansuana walai Lalani fityakana lalana wilai Abusai tanura patiana kamina Sambache na maubao Filia miranda na kuji Fatima itingarija Imafizile Voma umbi Salutani lalana yansuana walai Lalani fityapana lalana wilai Abusai tanura patiara kaminao Sambache na maubao Zay ankoa ry tanora namagna sy anareo mpitandregna jaigny no mamaragna ny fandaharagna antsika amin'izao fiomanagna ny dia agny fianaran-tsoa zao dia imasin'ny marity koa no reny mpitaridalagna ho antsika ary enganetsika jiaby mba samby ho tafita soamantsara ary hitondra vokatra tsara amin'izegny dia ho tanteragny agny fianaran-tsoa zegny veloma jiaby. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio
ny hoavy fasy rampiso ohatra fa hafa nareo mihaino anazy angamba anio ny hoavy fasy rampiso azavay sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny hoavy resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iny any no hoavy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso zegny ny afatra Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que